Alan'ny alakamisy 13 aprily 2024 mandolotra ny arabo mba piralitso topolasy tompoko vavy ary manasa antsika rehetra ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany miarabanao ihany koa Gracia Andrea Tsitoerina. Miarabanao Mikiranjembolaza miarabantsika ny tokantrano koa manaraka ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao. Mialantsika vetrany ary ireo lohatenim-baovao ny songadina nivoaka tamin'ny fanginany ny fianakavian'ilay mpamily fiara lehibe voalaza fanandonaka nitarika ny fahafatesan'ny solombavim-bahoaka Jean-Jacques Rabenirina taorian'ny karandrara teny amin'ny fampanoavana ny herinandro lasa teo. Nambaran'ireto fianakaviana ireto fa tsy misy idiran'io fiara lehibe voalaza fanandonan'ny solombavim-bahoaka Jean-Jacques Rabenirina io ny fahafatesany ity farany. Tsy fandriam-pahalemana jiolay misa 3 ny lavon'ny polisy pirenena androany maraina teny Andohatapenaka. Mikasa anao fanafiana-pandra iray izay andeha metraka voleny amin'ny banky reto jiolay reto no tratra ny velam-pandriky ny mpitandro ny filamina. Tokosika dia amin'ny tapany faharoa amin'ireo lohatenim-baovao. Tovolahy mpianatra iray 27 taona nanao sorona ny Inde rehefa nisy tovolahy miisa 3 saika amony nisakaizany niaraka taminy teny an-dalana tao an-dranomadio Toamasina ny aliny talata 20 aprily lasa teo. Avy nikaoty ilay tovovavy ny iray amin'ireo 3 lahy saika amony ireo izay tezitra rehefa tsy nanaiky azy ilay tovovavy. Ny malagasy no laharam-pamiana sy mendrika hisitraka tany eto Madagasikara hoy ny ministra ny fananjarinantany sy ny raharahantany Jeneraly Wilson René Duroulon raha nanokatra ny fikaonan-doparitra mikasika ny fananantany. Mbola misy hatrany ny olana fananantany mamboly vahoaka sy mampikaikaika ny vahoaka manerana ny nosy ka ilaina fakakevitra hoy hatrany ity farany. Araka ny fanatsidika tao anatin'ny lohatenim-baovao tapany voalohany dia nivoaka tamin'ny fahanginany ny fianakaviany ilay mpamily fiara lehibe voalaza fanandonaka nitarika ny fahafatesan'ny solombavim-bahoaka Jean-Jacques Rabenirina taoriany ny akaran-draharaha teny amin'ny fampanoavana ny herinandro lasa teo. Nambaran'ireo fianakaviana ireo fa tsy misy idiran'io fiara lehibe voalaza fanandonan'ny solombavim-bahoaka Jean-Jacques Rabenirina io ny fahafatesany ity farany fiara efa nijalona fotoana mahatra teo amin'ny sisin'arabe. Io fiara lehibe io rehefa nisy ny Crotalansieux teny amin'ny bypass ny 5 septambra tsy afaka netsika io fiara io rehefa nisy ny savorovorontranga teny antoerana takin'reto fianakavian'ilay mpamely voaroro reto araka izany ny tadiavana sy anaovana fanadihadiana ireo mpiampina roa niaraka tamin'ny solombavim-bahoaka nandritra io tranga io izay ananatry maso ny zavanseho kanefa tsy mbola hita hatramin'izao. Mamitina Andrembololona sy Arfindra Kotomalala. Loza-pifamoivoizana nahazo azy ny solombavim-bahoaka ny distrikan'ny Betioky ny 9 septambra 2024. Loza voalaza fanseho teny Andoharany fotsy araka ny tatitra ny fianakaviany. Enim-bolana mahery taoriany isehony loza ny 19 aprily lasa teo no niakatra fitsarana ny raharaha ka olona roa no notoriany ny fianakaviany maty. Anisan'ny manaitra ny fianakaviany maty ny tsy fahatongavan'ny mpiamana akaiky an'ity solombavim-bahoaka ity niatrika ny famerenana ny mety ho fisehony loza ny alahady 12 aprily araka nambaran'izy ireo. Nahitraponja vonjy-maika kosa ny mpamily ilay fiarabe voalaza ho fototry ny loza nafaty ny solombavim-bahoaka Jean-Jacques Rabenirina araka ny fanapa-kevitry ny fampanoavana taorian'ny akarany raharaha teny amin'ny fitsarana. Malohany izany nilaza ny fianakaviany tsy farany fa tsy tompon'antoka tamin'ny fahafatesany solombavim-bahoaka Jean-Jacques Rabenirina io niavan'izy ireo. Tsy nietsika mantsy io fiara io fa nijanona tamin'ny sisin'arabe tamin'ny fotoana nisehon'ny loza. Nahazavain'ny sofera io tampoka tsara nefa ny zava-nisy teo alohan'izy mbola tsy tonga teo Jean-Jacques Rabenirina fa tora-bato sy dorom-pineny nisy teo. Rehefa tapatapoka teo fampiantro teo ny resaka izay mianaka tapaka ny telefônina. Tsy fampiresaka tsony fa ny afampiantro fotsiny niantso tsy namaly tsony izy dia za rehefa nanetsetso maty zany le zanako. Kambo sabo tamin'ny 12 alina nisy telefônina niantso anahy hoe fantatro hoe Clarelle dia fantatro fa zanako hoa aiza izy aty aminay aty izy fa nitsoaka noho ny grevy ao Andorany fotsy. Rehefa nandeha rehefa ny maraina nivoaka indray sary amin'ny tambazotra fa
nanitsaka nyzany zakarabe ny rina i camion io ka lasa nandositra ny chauffeur zay mariako etona fa tsy nisy sary mihitsy teo nefany a misy caméra de surveillance eo anilan'le camion zay nanao accident io dia tsy nahitana sary nefa io na de kely ary ny manaraka an'izay a de lazaina fa hoe naratsa mafy le zany zakarabe ny rina nefany rehefa nandinika sy nijery teo ny fianakaviana de tsy nisy raha nisy gendarme eo ambony eo raha misy accident seho naratsana olona de tokony mba nisy nidina teo nefa tsy nisy communication tonga tany amin'ny gendarme jusqu'à tam'roa nalain'ny tompony tomobile io zay ka ny zavatra mba hitarenanay de mba ny voa marina sy momba n'le gaz d'accord aiza marina le gaz d'accord no tsy tonga ny telo ny sesina petso zay zao mbola tsy mipotra teo le gaz d'accord amin'ny 12 Mey ho avy izao no andeha ny raharaham-pitsarana mikasika ity raharaha ity raha ny fanazavana dranjy vaovao mikasika tsy fandriam-pahalemana jiolahy miisa telo ny lavon'ny polisy pirenena androandry maraina teny Antotapenaka. Nikasanao fanafiana mpandrara iray izay andeha ametraka vola eny am-banky ireo jiolahy ireo no tratran'ny velam-pandriky ny mpitandron'ny filaminana nandritra ny fisavana azy ireo dia nahitana bala 5 sy baspoleta efa voafana teny amin'ireo jiolahy nisy ny sabatra iray antsimaranitra iray ary big boss roa etsakilan'izay kosa dia nanentana ny olom-pirenena ny mpitandron'ny filaminana amin'ny fanomezana vaovao sy toroka ireo olon-dratsy ahafahana mametraka fandriam-pahalemana maharitra manana eo amin'ny sary ny fetra Andriamananjara. Atao riny fahazahoan'ny polisy SAG vaovao maro-potitra momba ny fikasana andian-jiolahy anao fanafiana mitapy-adina eny Antotapenaka amin'ny mpandrara iray izay andeha ametraka vola eny amin'ny banky ny maraina ny 13 Aprily. Nirotsaka antsihatra nanao velam-pandrika sy anakana izany ary sambotra ireo mpanao ratsy ny polisy. Tamin'ny 9 maraina dia hita tokoa ireo andian-jiolahy nitondra moto sy fiara Peugeot 309 miloko fotsy. Naraha mitandro filaminana izy ireo mandra-patonga teo amin'ny lavage sy dia Antotapenaka toerana iverina fa nanaovana fikonikononana fara amin'ny lohany anaovana ny fanafiana. Rehefa nanatona isambotra azy ireo ny polisy dia namoaka basy ireo jiolahy saingy noho ny fahaiza-manao manokana dia ny polisy ny tonga mialoha raha ny fanazavana. Jiolahy telo no maty voatifitra tao anatin'ny fifandonana. Raha vao nahita ny polisy nanatona tamin'ny fotoana io kosa ilay nitondra fiara sy moto vaky nandositra ary mbola karohana amin'izao. Nandritra fizavana dia nahitana bala 5 sy baspoleta efa voafahana teny amin'ireo jiolahy nisy sabatra iray antsimaranitra iray ary big boss roa afantatra ihany koa fa efa nigadra eny tsy fa ny roalahy tamin'ireo jiolahy lavo. Manentana ny mpiray tanindrazana hatrany ny polisy pirenena tsy salasala hitoroka ireo olon-dratsy ahafahana mametraka fandriam-pahalemana maharitra. Vaovao avy any Toamasina tovolahy mpianatra iray 12 taona nanao sorona ny ainy rehefa nisy tovolahy miisa 3 saika isy amono no nisakaizany niaraka tamin'ny teny an-dalana tao an-dranomadio Toamasina ny alina talata 20 Aprily lasa teo. Avy ankoatlay tovavy ny iray tamin'ireo 3 lasaky amono ireo izay tesitra rehefa tsy nalianka azy ilay tovavy no saika tsatohan'izy ireo antsy saingy niaro azy ny sakaizany ka naratra mafy teo amin'ny tarehany sy ny tongony. Olona mifankafantatra izy ireo ary efa nisy ny fandrahonana nataon'ilay tovolahy saika amono tamin'ilay tovolahy sakaizan'ny tovavy alohan'ny tranganiseho ny talata lasa teo. Manaraka fitsaboana ao amin'ny ORL ny CSU Analakninina na hôpitaly be any Toamasina moa ilay tovolahy naratra ankehitriny. TV Plus Toamasina. Tovolahy iray 20 taona izay mianatra ao amin'ny kampo no nisy saika amono teo amin'ny lalana akaiky ny fiangonana Jean 23 fokotany 11:43 an-dranomadio eto Toamasina ny talata 20 Aprily tamin'ny 9 ariva. Niaraka tamin'ny sakaizany andeha ody ilay tovolahy no nifanena tamina tovolahy miisa 3 teny an-dalana ka nanakana azy ireo 3 lahy. Ilay tovavy no tena nokendren'izy ireo no tsatoana tamin'ny antsy saingy nanao sorona niaro ny sakaizana ny olotiny ilay tovolahy mpianatra ka izy no voan'ny fira antsy. Vokany naratra mafy teo amin'ny tarehany sy ny tongony izy. Avy nikaoty ilay tovavy ilay tovolahy namira tamin'ny antsy saingy tsy naneky niaraka tamin'ilay tovavy no antony fikasana saika amono. Olona mifankafantatra amin'ny fokotany ihany izy ireo ary efa nisy ny fotoana nandrahonana ilay tovolahy saika amono tamin'ny tovolahy mpianatra ho an'ny sakaizany. Raha ny fanazavana ilay tovolahy niara ny firantsy.
efa nasaka taminanga lamoko sy palolago hitako fa naino lamoko familao hafahafa de tonga tamin'ny talata après-midi zay sa ya talata après-midi izy tsy nianatra de taminay avy taminay zay mbola manazy de ndialaka kahiny ankiriry amin'ny tatiny de nanetaka ny zero de avazonay kahie io de lody zay de nagnenjika naharinga de zavitsy etonjare fa lesipako ny frany lilahy de natosika anazy de nombana raha io de za tafijanona de viry be raky de za fanina de ngany andeha izy mbola ndrasika taminay alobe ahoana aminjay anao ake anao gn'ino wa zay ahoana aminjay anao isiny de mbola zay nde samy miteny mbola zay nday ny frany aminjay za tambany madita koa le lalagna andeha ody zay ambody folo sare jiaby haiko fa zay tsy mpinamagna manaraka fitsaboana ao amin'ny ORL CSU analakinina hita tomasina izy ireo ankehitriny 5 mitaraina amin'ny tsy fampiany enti-manana amin'ny fitsaboana ny fianakaviana satria tsy maintsy atao scanner izy raha ny fanazavana azo efa mandeha kosa ny fikarohana ireo telona navanany loza fa vaovao avy any aloatra kosa indray manohitra ny fananganana pilona na Tsatoby eo ampovoan-tanàna ny mponina ao amin'ny commune Vohitsara district Anaparafaravoly. Ilana ny fampandrosoana hoy izy ireo indrindra ny fanatsarana ny tambajotra mpifandraisana saingy mila jerena ihany koa ny lafiny ara-pahasalamana sy ny loza mety hitranga indrindra rehefa fotoana fiakaran-drano tokony tsy atsangana manakaiky sekoly sy ireo trano ilay tsangamby maro ny toerana afaka ametrahana izany hoy ireo mponina Santara Diamondra miorana rindra TV+ Ambatondrazaka no mitaitra antsika ny andininy zay. Maneho fanoherana ny fananganana Tsatoby na pilona eto an-tampon-tanàna Vohitsara ireo mponina indrindra fa amin'ireo tompontrano manodidina ny toerana ka saina anorenana izany. Araka ny fanazavan'izy ireo manodidina 20 metatra miala ny sekoly ny voatondro ho toerana ametrahana izany ka miteraka aiahy ho an'ny maro indrindra ho any ireo tompona ndraikitra eto anivon'ny sekoly. Iazana zay ny amin'ny fipetrahan'le pilona manakaiky ny domaine scolaire satria zany mpianatra misy efa-jato latsaka ny biazinay amin'ny sekoly io dia manoloana an'izay aiahy zay tsy misakana ny fampandrosoana amin'ny fahatongavan'ny pilona tompoko fa mangataka kosa mba afindra lavitra ny sekoly ny pilona. Anisan'ny mampanahy ny fokon'olona ny mety ho voka-dratsy ara-pahasalamana ary koa ny loza mety hitranga raha sanatria ka mianjera ny foto-drafitrasa indrindra amin'ny fotoana fiakaran-drano. Ty toerana ty dia toerana miaka-drano matetika tako isaky ny 5 taona farafahelany mety ampiongana ny pilona ny tompoko ny fisian'ny rano miakatra eto. Mbaran'ireo mponina fa mahatsiaro voafitaka izy ireo tamin'ny fizotry ny fakan-kevitra voalaza fa nisy fanontaniana napetraka hoe iza ny manaiky hananganana pilona eto Vohitsara. Maro nanangatana noho ny fanondriana ampandrosony tanàna na izany aza nefa tsy teo amin'ilay toerana akaiky sekoly ny fanarana tamin'izany fotoana izany ity hananganana foto-drafitrasa ity. Misy zany taigny zany nanangana sine zay nangonina niaraka tamin'io fananganana pilona nefa resaka trabona ny lesenjareo anazy hoe raha tsy magnano sine n'ity taratasy ty anao dia tsy mahazo trabona. Tonga le trabona avy eo besaka be le olona nanao sine reo tsy nahazoko ka le pilona ny tegna nangalana sine le raha fa tsy resaka trabona. Nanambarany ben'ny tanàna eto Vohitsara nandritra ny fandalovanay tao fa nanaiky nandritra ny fivoriam-be-pokon'olona ireo mponina efa nisy ho izy ny fankatoavana avy amin'ny ministera voakasika sy ny ambaratonga-pahefana rehetra na avy any amin'ny Foibe na aty anivon'ny faritra. Misy lolom-pianakaviana ihany koa amin'ny toeran'io raha ny fanambarany ny ben'ny tanàna hatrany tsy nanaiky ny akana sary azy moa ny ben'ny tanàna. Ivadika lafim-baovao hafa kositsika ny malagasy no lahara-pahamehana sy mendrika hisitraka tany eto Madagasikara hoy ny ministra ny fanajariana-tany sy ny raharahantany Jeneraly Lilson René de Roland raha nanokatra ny fitoanan-doparitra mikasika ny fananantany.
mbola misy atrandry ny olana sedraina eo amin'ny fananantany izay mambotry vahoaka sy mampikaikaika ny vahoaka hoy ny minisitry ny fananantany sy ny fanajariana ny tany Lilson René de Roland azony rehetra atao ihany koa manomboka izao ny mitoroka ireo mafia ampangalatra tany eny amin'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany nitanterahana nanomboka androany ny fikonan-doha regionaly mikasika ny fananantany sy ny foninana mialoha ny anatanterahana ny fikonan-doha pirenena ary fidirakotomanala ny malagasy no lahara-pameana sy mendrika hisitraka tany eto Madagasikara hoy ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany Général Lilson René de Roland raha nanokatra ny fikonan-doha-paritra mikasika ny fananantany izay natao hakana hevitra avy amin'ny rehetra hoentina makany amin'ny fikonan-doha nasionaly. Mbola maro ireo olana ara-tany eto Madagasikara ankehitriny izay isan'ny fototra mahatonga izany ireo sahampandrarahany fananantany eny fotony hatrany amin'ny fitsarana hoy ny ministra Général Lilson René de Roland. Apetraka araka izany ny rafitra eny fotony andinika mikasika ireo olana ara-tany izay ahitana ny OMC sy ny distrika ka afaka mandray fanapakevitra avy hatrany amin'ny atany aorian'ny fanadihadiana ataony. Amin'ny ankapobeny zany fakan-kevitra avy amin'ny olona tsirairay no antony nanaovantsika an'izao asy izao. Marina fa efa misy ny lalana mipetraka, efa misy ny rafitra mipetraka mikasika an'izany raharahantany zany, fa matoa mbola misy ny olana ary olana efa tena lalim-paka zay manabotry ny vahoaka zay mampikaikay ny vahoaka malagasy eraky ny Madagasikara ny resaka raharahantany dia asiantsika fakan-kevitra alohany andravonantsika azy andraisantsika fanapahan-kevitra miaraka. Fanapahan-kevitra miaraka araka ny teneniko efa manana ny eritreritrinay zahay atao ny fitondrana fanavaozana indrindra fa ny atao ministera izay tarihako tsy hijery afa-tsy zay tombontsoly vahoaka malagasy ampanarantsika ny lalàna zay ary averiko ny ray mandeha zay fepetra na zay fanapahan-kevitra raisina ka mifanaraka amin'ny zavatra roa dia tombontsolony vahoaka malagasy ary manara-dalàna. Isan'ireo mangataka ny anatanterahana ny fikonan-doha isak'ireo sy ampiariana rehetra misy ny solombavam-boakan'i Madagasikara izay voafidy tao Manjakandriana izay nanatrika ity fikonan-doha regionaly mikasika ny fananantany sy ny fonenana ity. Nambarany fa rariny sy hitsy ny raha miverina ho an'ny malagasy ny taniny. Anisan'ny tena mankasitraka amin'ny hitsy zany zay hoe aleo ny vahoaka nanajary ny tany, ny vahoaka tena tompony tany no tena ho tompony. Dia anisan'ny fanomezana lanjan'ny malagasy zay fanomezana lanjan'ny tena malagasy tena miasa anajary zany hoe najary ny tany zay. Ankoatr'izay dia namafisin'ny ministra feo-pamerenan'ireo tany Lobotony Colomb ny fanjakana toy ny any Mahajanga, Antsirabe rehefa nisy ny volavolan-dalana eny amin'ny anteny miram-pirenena mikasika izany. Efa nisy ireo tambazotra sy mafia mpangalatra tany tratra ka azo rehetra atao manomboka izao ny mitoroka izany eny amin'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany. Politoram-pitso amin'ny alalan'ny andro ny fihainoana ny fikonan-doha-paritra isan'ny fandraisana mivantana ireo sosikevitra etaeta ary olona apetraky ny olom-pirenena. Misokatra ho an'ny rehetra izany ka ahitana ny tanora, ny fikambanana, ny mpandraraha, ny vahoaka amin'ny ankapobeny ary ny mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo. Ny lafin'ny politika no anohizantsika ny fampahalalam-baovao mangataka ny amoahana ireo tanora zaidizaidika izay voasambotra ny antoko fivoy raha ny fanambaran'ny filohan'ny radiation Antoine. Tanora ny tolona metraka ireo mpitondra amin'izao izy ireo ka tsy rariny raha toka iarany antosojay no ny fanehoan-kevitra ataony hoy ny filohan'ny fivoy manoloana ny resaka mandeha ny amin'ny fifandraisana tamin'ny kolonely Patrick Rakotomamonjy nalazava ny fivoy fa tsy tokony hisy ny famoronana dossier ho an'ireo tanora ireo izay entina andetehana azy ireo. Sibelarandremazava nitatrantsika ny andindiny izay. Nivoaka tamin'ny fahanginana manoloana ny fisamborana ireo tanora Gen Z ny antoko fivoy. Ny filohan'ny antoko no sady solombavam-bahoaka nampahafantatra voalohany mikasika ny fisamborana ny Herzo Gen Z. Herinandro aty aoriana mbola voatazona ireo tanora ireo ka mangataka ny amoahana azy ireo ny antoko. Monsieur le Président,
ireo tanora reo tena tanora niarany tolona tamintsika reo tena niarany asa tamintsika reo ary ireo tanora reo dia mihintsy manantena tsy manana saina ratsy reo fa tereniny finiavana te hampanosan-tanindrazana izy dia reny no hitany hoe any ahona zany fitiavan-tanindrazana zany ka aoka izy sosambotsika naokadraitsika naosasitsika no neviny fa mangataka izy ilay ny amoanandreo tanora reo. Maloza ny resaka mandeha ny amin'ny fifandraisana tamin'ny colonel Patrick Rakotomamonjy nanazava ny fivoy fa tsy tokony nisy ny famoronana dossier ho an'ireo tanora ireo izay entina andetehana azy ireo. Manana fahadivam-potsika dia manana fanetretena ihany koa anatin'io satria nahoana isika hitantsika tamin'ny etsika tamin'ny fahadivam-potsika volana septambra rehefa voasambotsika tamin'ny 29 septambra dia namoronana dossier tafiditra tao anatin'izany ny hoe atteinte à la sûreté de l'État nanejerantsika tafiditra tao anatin'izany ny hoe foule main armée vahoaka mitondra basy taty amiko tsisy basy na kely ary lazaina fa nisy basy taty amiko dia zavatra ohatr'izany zany tsy tiantsika hiverina tsy tiantsika hiaka eto amin'ny tafiam-pirenena tsao ao anatin'izao fanavaozana zao dia oka mavozina daholo ny fomba fanao ratsy rehetra fa oka ny tsara anobozomina sy ampahamarinana ary tokony anjaka tanteraka mangarahara fa veriko ihany avotsoreo akezareo fa tsisy helika vitan'ireo zaza tsy manatsiny reo sady tsy manambasa reo tsy manambola tsy manana fifandraisana tarifitarifa zaza mpianatra reo olona manampaizany reo docteur ingénieur sy ny sisa reo tokony mba jerenareo manokany reo akezareo fa tsy efa firy andro mbola mitazononareo afanazareo. Nandritra ny fanokafana ny etsika tsenabe ny fivoarana tao Imertsiatosika no novan'izy ireo ny fanambarana tsenabe izay natao indrindra anomezana lanja ny seha-piariana ireo tantsaha any ambanivohitra ny satatra ho an'ny taona 2024 imiakadaza Imertsiatosika. Dia ho arahantsika ary zao ny resabe. Ny pejy vaovao gasy mampafantatra Amnesty International. Raha nitatitry ny Amnesty International dia hita fa meratsy ny toetra ra eto Madagasikara izay voamariky ny tsy famarina toerana ara-politika nanomboka tamin'ny fakana fahefana nataon'ny miaramila tamin'ny volana Oktobra 2024. Asongadiny ihany koa ny fiaratsian'ny zo fototra nitsindry miaritra amin'ny mpanao gazety ary ny fioara-pefy ao anatin'ny rafitra fitsarana. Eo amin'ny lafiny sosialy indray dia lazainy fa misy krizy maolona maharitra voamaika meratsy noho ny fienan'ny fanampiany raisam-pirenena ary koa ny fahasarotan'ny fahazona tolotra fototra toy ny rano sy ny herinaratra. Ny pejy fahalalana ankapobeny mampafantatra mistery ary filozofia no laviny siantifika fanimporofony malagasy. Ranomasina lasa herinaratra 100 isan-jato malagasy zava-bita mampitolagaga. Rehefa natolotra tany amin'ny OMPI na Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle en Genève, Suisse ny fangatahana brevet dia tsy ninondreo manampahaizana. Nolazain'izy ireo fa tsy mifanaraka amin'ny lalan'ny fizika ny kajy sy ny vokatra satria tokony ho tapitra ao anatin'ny 20 ora ny famokarana herinaratra. Nentina tany Genève mihitsy anefa ny prototype ary teo mason'izy ireo rehatra nandritry ny 10 andro mahery tsy nisy fatapahana ny jiro. Vokany nanaika izy ireo ka nanao soniny brevet. Ny valitenin'ny profesora Ramarson tsy mitovy angamba ny Andriamanitra inotsika. Mampiseho izany fa mbola betsaka ny mystère ara-tsiansa tsy vova toy ny phénomène quantique sy oxydation superposée izay mila fikarohana alandalina kokoa. Afatra, matoky ny fahaizan'ny malagasy azo atao tsara ny mamorona sy manavao ito toerana. Ny pejy Thomas na Akorlal mampafantatra rehefa tamatavy zany dia azo trandrahana ampatovy fa rehefa toliary zany dia simba ny tontolo iainana. Aramada nefa ianareo mitomany tsisy asa any. Rehefa hitrandraka rena ambonin'ny tany zany tsy maintsy misy zavatra fohy foana. Ny pejy gasy vaovao mampafantatra Colonel Rabezul. Nosamborina tao an-tranony Malomaraina ny filohan'ny KMMR Team Toliary ny Colonel Rabezul ary nentina ty Antananarivo anaovana fanady adiny izay voalaza fa tafiditra amin'ny raharaha fanokana-panjakana sy fifofona ny ain'ny filohan'ny fanavozana Colonel Michael Randreniriny. Ny pejy famovozana eto Madagasikara mampafantatra Ray aman-dreny eo
sao lamba anenelana e teny kianjam-bohy mangakely teny anykeo atoandro. Ny pejy actu 7-7.mg mampafantatra tsy maintsy manaraka ny jiro famantarana ho an'ny fampiasana lalana na feu tricolore ny rehetra ny PDS vaovao eto Antananarivo. Efa napetraka amin'ny arabe maro eto afovoan-tanàna ireo fitaovana ireto atao anatin'ny herinandro vitsivitsy ary hatramin'ny mpamily sy ny mpandeha tongotra tsy hankanavaka ny fampiasana azy na dia mbola tsy voafaritra aza ny daty ampiasana azy amin'ny fomba ofisialy. Araka ny fanazavana dia mbola hisy fantsiana farany ireo fitaovana ho ampidirina amin'ny fampiasana tanteraka. Ny pejin-janahary mampafantatra tsetratsetra tsy aritra kely tonga eto Madagasikara ty zoko be ty. Grand maître du Grand Orient de France avy amin'ny fikambanana franc-maçon. Misy milaza fa hoe fikambanana miafina ny FM nefa ny loge tsy miafina. Ny grand maître tsy miafina, manana site internet sy blog aza ny FM. Na ny adresy ny loge aza tsy sarotra ny malala azy. Misy milaza fa hoe de volony ny FM. Tsy malala ny FM zay milaza zay. Za koa tsy malala. Zay ao ihany ny tena malala ny zavatra misy ao. Ny pejy 24-7 mampafantatra vive l'amour. Tazana manao fialan-tsasatra tany ho any ivelany io an. I Kim Kardashian sy Lewis Hamilton. Anisan'ny kopla be mpanaraka koa izy roa ireto. Mo samy manana imazy tsara. Kim Kardashian zay olona anisan'ny mpanan-karena indrindra. I Lewis Hamilton zay mpanamory rally C ao amin'ny F1. Tizikatra ny fampalalam-baovao ahatra herinandro ka hanomboka ny 17 aprily ho avy izao ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara araka ny tatry ny komity mpikarakara. Ifantoka amin'ny paikady hanatsarana ny fisitrahana vaovao sy ny fametrahana ny tena fahalalana marina amin'ny asa fanaovan-gazety ny fankalazana isy ny ady hevitra sy famelabelaran-kevitra samihafa izay andraisan'ny sampanao gazety sy ny vondrona samihafa toy ny firaisamonim-pirenena anjara anisan'ireo lohahevitra goavana ifampitiniana mandritra ny fiaona ny lalàna mifeny serasera eto Madagasikara sy ny fanaovan-gazety anabaka. Iantra Larsoa misariny Omegara na Vijonda. Anatin'ny porofony fametrahana ny demokrasia marina ny fahalalany asa fanaovan-gazety. Mbola misy nefa ny fanatsarana mila entina matoa misy ny kiana sy fifandonana samihafa hoy ny sekretera jeneraly ny ministera ny serasera. Mandritra ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalany asa fanaovan-gazety. Arak'izany, isy ny ady hevitra samihafa ifantoka amin'ny fanatsarana ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara. Io ataontsika hoe semaine de célébration io zany dia maka endrika maro. Ao ny ady hevitra izay resahana mahakasika an'ireo mpisintona lakomosy, resahana ihany koa mahakasika ny fifandraisantsika mpanao gazety amin'ireo mpitandro ny filaminana amin'ny firaisamonim-pirenena. Ao ihany koa ny atao hoe master class zany hoe fanomezana fitaovana eny anivon'ny anjerimanontolo, fanomezana karazana formation kely master class zany hoe ahafahan'ireo mpianatry ny anjerimanontolo ireo koa mpandray andraikitra, mpandray anjara amin'ny ady amin'ny vaovao-ninina ny disono na des informations. Eo ihany koa master class izay miaraka amin'ny association des femmes journalistes de Madagascar. Hetsika maro samihafa ihany koa no andrafitra ny fanamariana ny andron'ny telome izay aharitra herinandro amin'ity taona ity hoy ny komity karakara. Ny mahakasika an'ilay anabaka satria matetika mpanao gazety anankiray manana compte, manana page dia nalay article ary amin'ny gazety ary no tateriny ao dia hitedavana fomba hoe tsy le gazety tary fa satria le izy publiena taty amin'ny Facebook dia any no anenjeny hoe tsy le mampanao gazety azy fa ilay maholitsotra azy ka iny tsy miankina tsony fotsiny amin'ny mampanao gazety fa ilay tena hoe fahalalana amin'ny teny satria ny mahazava-dehibe ny liberté de la presse dia afahana miaro ny liberté d'expression. Tsy misy antony mazava-dehibe ny fahalalan'ny fanaovan-gazety rehefa tsy aro ny fahalalana maneho hevitra. Dia izay le tena mazava-dehibe ny tiasika hoe misy lalàna telo zany eto le fately farany teneniko teo dia hoe ho lalàna mitokana ve sa ho lalàna kitihana apetraka atsofoka ao anatin'ny lalàna momba ny serasera ny mahakasika ny anabaka rehetrarehetra. Anomboka ny 17 aprily avy izao hatramin'ny telome ireo hetsika fankalazana ireo. Vao mikasika ny fampianarana ambony anatanteraka fampiresahana sy fampidiniana ny ministeran'ny fampianarana ambony
sy ny fikarohana ara-tsiansa ny zoma 4 aprily 2024 tanjona ny anatsarana ny kalitaon'ny fampianarana ambony eto Madagasikara. Andray anjara amin'izany ireo tompona ndraikitry ny université sy ny mpiara-miombonantoka rehetra kendreny ny ahitana vahaolana azo tanterahana anatsarana ny rafitra. Abraham Razafy. Mampiroborobo ny fifampidinina amin'ny ministera ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa ho fanatsarana ny rafitra fampianarana ambony. Karakaraina amin'izany fihaonana iarahana amin'ireo tompona ndraikitra Isatsokajy ny zoma 20 aprily 2024. Ao anatin'izany ny filohan'ny université, ny sojabe, ny rektora ary ireo mpiara-miombonantoka rehetra. Tanjona amin'izany ny amatarana ireo olana sedraina sy hitadiavana vahaolana mifanaraka amin'ny zava-misy. Lara-pamea ny ministra ny professeur Ravolomanantsoa Mandavy Ndaoyaly ny fanatsarana ny tolotra fampianarana, ny fanamafisana ny kalitao ary ny fampifanarahana amin'ny fandaharam-pianarana amin'ny filan'ny tsena. Asongadina ihany koa ny fanavaozana ny rafitra amin'ny alalan'ny fampiasana teknôlôjia nomerika. Anisan'izany ny fanamorana ny fidirana amin'ny loharanom-pianarana sy anatsara ny fianaran'ny mpianatra. Manamafy ny fiaraha-miasa eo amin'ireo mpisehatra ihany koa ity fifampidiniana ity. Kendrena ny ametrahana fiaraha-miasa maharitra ho an'ny fampianarana ambony mahomby kokoa. Anisan'ny pakadin'ny ministera ity hetsika ity anatanterahana fanavaozana maharitra sy ahafahana mamaly ny fanamby ankehitriny sy amin'ny ho avy. Fa mbola mitoetra olana eto Madagasikara ny fahasarotan'ny fahazoana boky, sarotra ny mandefa ireo boky any amin'ny faritra lavitra ary mbola olana ihany koa ny hoentimanana amin'ny fifidianana saika amin'ny onona fotsiny amin'ireo boky avy amin'ny fanjakana hoentina mampianatra fotsiny noho izany ireo sekoly na dia anisan'ny fitaovana manambetsaka amin'ny fanabeazana ny vakiboky. Tsy azo ilaina intsony araka izany ny fampiasana ny nomerika amin'ny fampiroboroboana ny vakiboky eto Madagasikara noho ny fironan'ireo tanora amin'ny fampiasana teknôlôjia. Mampitendry amin'olona eo amin'ny sariny Omekarana Fitsona. Ankavitsiny ireo sekoly no manana toerana famakiam-boky ho azy ireo manokana amin'izao fotoana izao. Misy ireo sekoly izay tsy manana afa-tsy ireo boky alefa ministeran'ny fanabeazam-pirenena ho tohana amin'ny fampianarana. Ireo mpampianatra ihany koa ny maro anisa amin'ireo sekoly no afaka mampiasa ireny karazana boky ireny. Anisan'ny fitaovana iray ahafahana manatsara ny kalitaon'ny fanabeazana ny fampiasana boky, tsy voatery ho boky any fianarana, fa ireo karazana boky dia afaka hoentina manabetena raha ny fanazavana. Ankoatra ny fahasarotan'ny fandefasan'ireo boky, any amin'ireo toerana lavitra mbola olana ny tsy fampiny entimana ny vidianana izany. Anisan'ny paikady iray apetraka ho fampiroboroboana ny vakiboky, ny fametrahany fitoerana famakiam-boky ombonana na ny klak. Nanamafy kosa ireo tompona ndraikitra fa anisan'ny tsy azo ialana ny nomerika amin'ny fampiroboroboana ny vakiboky. Ka hitantsika ihany fa ny teknôlôjia nomerika no mandroso manerana an'izao tontolo izao ka zay mahatonga ny Madagasikara tsy mba ho tavela zany na ho resy zany fa dia manohana an'izay fahaiza manao zay ary ny ankizy ny tanora amin'izao dia efa fantatratsika fa manana an'izay latitude sy aisance zay izy mampiasa ireo nomerika ireo fitaovana rehetrarehetra outil rehetrarehetra mikasika numérique ka tsy azo atao hoe ivelan'ny Madagasikara fa tokony miara-mandroso zany amin'ny resaka numerika amin'ny resaka zay teknôlôjia zay mandroso be dia Madagasikara zany anisan'izay manana talenta be dia be ny ankizitsika eto ny tanora eto dia aleo le izy ampianarana amin'ny fahaizany famakiam-boky. Ao anatin'ny fanamariana ny andro maneran-tany ny boky nisy ny hetsika manokana androany ho fampahafantarana ny fifandraisan'ny nomerika sy ny vakiboky, ireo karazana boky, ireo fanentana raha kolontsaina samihafa. Mbola hitoetra amin'ny 20 aprily kosa ny tsena ben'ny boky eny amin'ny tranom-boky pirenena eny Anosy. Famtaraina ny sefokotany ao amin'ny distriktan'ny Belomoron'ny Tsiribina satria mivoana tanteraka ny fanavozana noho ny fanararaotapahefana ataon'ny olom-bofidy sy ny tompona ndraiky mpanjakana ao antoerana mivadika ho raharaham-pianakaviany ny fanendrena ny sefokotany ao antoerana fa tsy mijery traikefa sy fahaizana itsony. Vonona ny anohana ny fitondran'ny fanavozana nefa ireo sefokotany ao amin'ny distriktan'ny Belomoron'ny Tsiribina. Hoy izy ireo tatitra ny vaovao Zora Barjona. Kenay ny fanaovana antsokosoko
sy raha-pianakavena ny fanendrena sy fokotany atao agnatin'ny district Belosurubina zay tarina Andriamatoa sy lombavam-bahoaka ny Belosurubina miaraka amin'ny chef de district eto aminay. Tsy ekena ihany koa ny fanatsikitsahana ny zo sy ny vahoaka zay nametraka anay amin'ity toerana ity mahatonga anay hoe eto am-perinasa ankehitriny. Tsy ekena ihany koa ny fihetsika mendrika fanavakavahana ara-poko zay misy aty amin'ny district Belosurubina ka mahatonga savorovoro misy eto. Noho izany antony zany voalaza izany dia mangataka izahay Andriamatoa filohan'ny fanavaozana Andriamatoa PM ny hangalana na hanesorana ny chef district eto Belosurubina tsy misy atakandro satria raha mbola eto izy dia mitonga savorovoro eto aminay. Ohatra ny fahefana tokony ananany no ataony olom-boafidy ao Beloamoron'ny Tsirobiana io satria na hatramin'ny parlemanteranamany azy dia raha onany tsy mahazo asa sosialy ho an'ny zanaky ny district amin'ny Belo any Andrenivohitra araka ny nambaran'ireo solombavim-bahoaka. Mitaraina ny ankamaroany ireo vahoaka mipetraka anaraka ireo vaovao tapatapany ao anatin'ny komina ny Tomasina Renivohitra fa tsy misy mijery izy ireo taorian'ny fandalovan'ny rivodoza Gezany. Tsy mbola tafaverina ny jiro amin'ny toerana misy azy ireo. Tsy mbola nahazo fanampiana avy amin'ny fanjakana ihany koa ny ankamaroany reponiny. Nefa maro amin'izy ireo tsy mety matafatsangana ny tranony hatramin'izao efa ho hiditra 3 volana taorian'ny fandalovan'ny rivodoza. Ny tsy fisian'ny fanampiana sy vola amarinan'ny trano simba no antony hoatran'ny fanazavana sy fiatarainany revoaka eto depo. Taloha za mbola vita sy nanasa. Kizaha aketo zany tsy vita sy manasa tarariny. Trano robaka. Miangavana riza fo tegna sahirana. De cyclone zegny na nandrepoka anazy to zay matory akato efatra. Magnora gn'andro de akato fo. Ohatry zao zany iainganay akato mitete robaka. Tsisy iainana raha fa magnora gn'andro. Mipetraka anao de io. Anohoan'ny zara raha isy fasika de jereo raha andrahoanay zao nefa tragnonay endananay simba tragnonay rotana fagnampiana zegny mbola tsy tonga taminay. Ndray asanay manasa efa tsisy asa de mipetraka karaha ataoko tsisy zao zay ke de mipetraka zay ke. Are ozy n'olo misy fagnampiana fa ny aty de zéro hoe tsisy mihitsy tsy jerevan'olo mihitsy place misy anay de ninay longa amin'ny arabola ya zay tsy tsatsangananay anazy. Ateto aloha de mbola tsy hitako mihitsy le ino te le resa-bola zany mbe ikarakarako le fagnanovana trano. Satria zaho ino te manasa lamba regny miasako. Ty trano teo izy takeny taloha. De no izy simba igny zany de urbana le atao karahan'izao io de jusque zao mbola tsy vita. Zany magnotona ray matoa ohatra ka misy raha de mba mangataka fagnampiana amin'ny zareo mbola nahazo fagnampiana. Trano de izy koa zany ambombarina dapita io de izy areo mbola tsy vita tsony hatramin'izao. Mpifanao mpampianatra mpiasa-panjakana ao amin'ny sekoly ambaratonga fototra misy araiky amin'ny 3 sy 10 izay nanamafy ny fahaiza-manao tamin'ny alalan'ny fiofanana ampitain-davitra tamin'ireo ivy-toeram-piofanana miisa 3 dia Arivon'ny Mambo, Benasandratra ary Manjakandriana no nivoaka tamin'ny fomba ofisialy androany alakamisy 13 aprily 2024 ahafahana manatsara ny kalitao ny fanabeazana fa indrindra hampiakarana ny leta ny eny amin'ny fanabeazana fototra no antony fiofanana ho an'ireo mpampianatra ireo. Niopana amin'ny lafiny pedagojia sy fahaizana mampita ny fiofanana, nisy ny fizarana mari-pahaizana ara-pedagojia ho an'ireo mpiofana mpampianatra rehetra ary fanomezana loka ho an'ireo telo voalohany isaky ny ivy-toeram-piofanana. Ny ministera fanabeazam-pirenena dia tsy dia mikatsaka hatrany hanatratrarana izay tanjona kalitao mpampianarana izay. Izany mahatonga an'ilay hoe mpampianatra mila tsara ofana ary ny raha hitantsika tato ato izay dia misy ny fidinana ifotony mba hijerena ireo olana lalina sy miverimberina izay hita sy mampandringa an'ity ministera ity. Dia mba hanatratrarana izay tanjona izay dia tena hoe miezaka miasa haingana ary mamaha ireo olana izay mianjady amin'ny mpanabe rehetrarehetra eto Madagasikara izay to. Tontolon'ny fampianarana trano no anoizantsika ny fampahalalam-baovao laharana faharoa eto Afrika amin'ny fianarana teny japonais i Madagasikara manomboka Malina ireo tanora mpianatra eny amin'ny anjery manontolo ny fianarana teny japonais.
Maro ihany koa ireo mahazo vatsim-pianarana ka antony hanohizana ny fanomezana izany hatrany mpianatra roa hatramin'ny 5 isan-taona ny mahazo vatsim-pianarana ao anatin'izay fianarana teny japoney eny Akatso izay Sibilandrimazava sy Fiatrandramananjara. Mitombo isan-taona ireo mpianatra malagasy eny amin'ny anjerimanontolo mianatra ny teny japoney tany amin'ny taona 2024 no fananomboka ny fanomezana ny vatim-pianarana mba ampirisihana bebe kokoa ny tanora ao amin'ny fianarana teny japoney. Pour savoir ny mpianatra ohatran'izao ny Sumitomo Corporation nanomboka tamin'ny 2024 zay dia ny lanjany hita be manome risque sy fahazotoana ho an'ilay mpianatra mpiakatra ambonimbony kokoa ny avolentany fianarana izay ataony tsapy izany satria na ny fahaiza-manao ny mpianatra raha miakatra isan-taona. Ankoatra ireo mpianatra lasa miasa any Japon, misy ihany koa ireo lasa manana asa hafa tahaka ny fampianarana teny japoney na lasa mpiserady ho an'ny mpizahantany ihany koa. Hatreto aloha izany misy ndraiky izy araka ilay teniko lasa manao mahazo université bourse extérieure dia lasa agny. Misy indray ny sasany manao mampianatra teny japoney dia ao anatin'izay koa nefa misy ny sasany manao guide touristique amin'ny teny japoney. Dafatarana androany ireo mpianatra teny Ankatso izay nahazo indray ny vatsim-pianarana ho an'ity taona 2024 ity. Eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena manana solotena miisa efatra i Madagasikara hiatrika ny fiadinan'ny tompontakany Afrika izay atao any Ezipta ny 17 aprily hatramin'ny 4 Mey ho avy izao efa tsara fiomanana sy vonina tantera hiatrika ny fiadinan'ny tompontakany Afrika avokoa ireo atleta raha ny nambarany fanambogoavana no apetraka izy ireo sy ny federasiona nazonina medaly ao anatin'ity fifaninanana ity. Romier Manana sy Fiatrandramananjara. Omaly no nanainga iazony Egypta ny delegasiona malagasy hiatrika ny fiadinana ny tompontakany Afrika. Amin'ny 17 aprily hatramin'ny 4 Mey ho avy izao manana atleta miisa 3 isika malagasy dia Rino Razafinjato, sokajy senior 7 kilao, eo ihany koa Iralambo Manana Ekaya, sokajy latsaka 90 taona 13 kilao, eo ihany koa Razafimandy Miangody, sokajy latsaka 17 taona 13 kilao, ary farany Laurence Pandresy, sokajy latsaka 90 taona 17 kilao. Ity farany izay efa nahazo medaly alimbo tamin'ny fiadinana ny tompontakany Afrika tany Maroc ny taona 2024. Efa vonanteraka ireo atleta hiatrika ity fifaninana iraisam-pirenena ity ary fanambogoavana no apetraka izy ireo ny andrombaka medaly amin'izany. Misaotra ny filoha federasiona tondra nampiarana tonga malagasy Alexandria Egypte dia efa vononana moa tsy maintsy vonona sy vonona-pirenena ny arovana dia somary vizaka vao tamarina teo ny tonga dia tsy maintsy vonona ny saina sy vatana ny fanahy hiatrika ny compte d'entraînement sady izay telo manadavy eo amin'ny folo sasany dia tsy maintsy vonona foana satria izay no nandehanana miala tany Madagasikara hiady. Mateza tonga ty dia vonona hiatrika tsara dia akavokatra no alea vonona tsara. Efa vonona izay ty efa vonona efa ampina fiain'olon-tany dia efa vonona izay. Tsy afaka nitondra mpitsara sy mpanazara kosa ny teo andivo ny federasiona noho ny lafo ny enti-manana raha ny fanazavany ny filohan'ny federasiona transatolona. Na izany aza nefa dia manotsona ireo atleta any an-toerana ny filohan'ny federasiona Mamtina Ravelson amin'ny mampikambana azy ao anatin'ny birao mpanapa-kevitra eo anivo ny taranjatolona aty Afrika. Notanterahina androany teny amin'ny ankamasoa ny famoahana ny andiany 7 amin'ireo ankizy mpianatra mikarakara sakafo tao amin'ny formation école de Félix ity sampam-piofanana ity dia natao manokana hitsinjovana ireo ankizy sahirana nefa maniry hisehatra amin'ny tontolon'ny lakozia sy ny fikarakarana nahandro tolotra mihaja. Mario Andriana efa mitandratsika ny andinizay. Nandritra ny 12 volana ny fiofanana izay narahan'ireo mpiofana ireo tao amin'ny formation école de Félix ary androany no nitanterahana ny famoahana azy ireo. Itanjona dia anomezana fiofanana feno sy kalitao amin'ny ankizy liana amin'ny sehatry ny karakarana sakafo kanefa somary sahirana amin'ny sehatry ny fiariana. Ireo ankizy ireo zany dia nianatra tokoa ary nanao nianatra mafy nandritra izay 12 volana izay. Ato zany tsy kilalao ny fianarana fa ato sérieux be tokoa ny fianarana. Misy ny
travaux pratiques zay tena mafimafy tokoa atao amin'ity fianarana ity dia faly aho zany mahita ndretako izy reto na vitan'izay formation nandritra ny 12 volana na dia manao na dia absence raha atao aminay tsy ekena. Ny fitsipika amin'ny fe sy ny fifehezantena no tena zava-dehibe atongavana ny amin'ny fahombiazana ary izany no ambeten'ny mpampiofana nandritra ny fiofanana. Nahitambokana izany teny filamatra izany satria tsara dia tsara ny vokatra nomeny andiany 424 ary 524 ity. En fait, les formations mafy satria la formation normale zao 3 ans durée fa du coup c'est 3 ans de formation zay fitaino anatin'ny 12 mois de mafy le izy mila mianatra mafy tsara mila tsy variana satria zavatra atao androany mety tsy verina fa to de mettre en pratique daholo zany de surtout hoe betsaka zavatra atao aty fa ny amin'ny stage sy ny orinasa no manampy an'le izy de ho an'ale izy aloha za faly hoe lasa major satria valy ny ezaka natao anisan'ny hoe valy ny ezaka natao zany de zay fahitako anazy. Izy 10 ireo mpandray anjara tao amin'ny fandarana demokrasia mivantana androany maraina resaka mikasika ny toetra ara-pirenena no somon'ny fanehoan-kevitra nataon'izy ireo. Andeha aloha raha itsika izany somon'ny fanehoan-kevitra izany tao amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Demokrasia mivantana fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM isanandro amin'ny 7 sy sasany maraina. Oe dada Tokria avy any Antsimon-drano mila famatorana ny fitondrana ny firenena. Izao ndray zao saminareo moa zany mianatry tsy hoe mampidina fa saminareo tuliara io de ndray mitany hoe amelona an'le vahoaka tuliara le base tuliara lasa vara mata anao anohatra foana tsy haitso zay tena hitondranareo mpitary bava vilambava koa fitenenany ka ataovy matoka ho ale fitondrana n'ity firenena ity fa mampalahelo lasa ohatrany kilalaon-jaza le fitondrana firenena fa mba tokony ho matoka ianareo hafa ny teneniny antenimera hafa ny teneniny ministre serasera fa de samire matoka ianareo mpitondra fanjakana fa de mampalahelo le vahoaka malagasy ny firenena. Demokrasia mivantana. Oy monsieur Ragova Venitosy tsy tokony antehitra ny mpitondra ny vahoaka raha te handroso de mila mampiasa saina. Aza metehitra mpitondra ampiasa sitaro ny saina de anao ihany afaka mampandroso mampemitra ny tenanao firy mpitondra teo ohatra anazy za ihany no afaka mampandroso ny tenako mampemitra ny tenako tady asa za ihany no mitady raha marara za ihany sabo ny tenako raha ohatra hividy moto zao ana fomba nanako moto miasa raha ohatra te hinakanina ranona de za no mitady vola de minana fa metehitra mpitondra fa rehefa zatra tolotolorana mantsy de lasa kamo namena asa raha de ka miasa fa zany tsy mampandroso ny firenena fa raha te handroso de resio ny akamona aza matoritory aza zatra tolotoloran'olona zany ampiasao ny saina hitaro. Demokrasia mivantana fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM isanandro amin'ny 7 sy sasany maraina. Ny voambolana indray ary no andeha ho arahantsika izao. Ity indray ny voambolana izahana fatarina so ampiasaina amin'ity androany ity miletsy. Ny dikany hoe miletsy dia mitotongana na koa mihetry mitovy hevitra aminy koa ny hoe mihena na koa mitambotsitra. Amin'ny teny frantsay ny azo ilazana azy dia hoe se tomber na koa se diminuer. Voambolana azo lazaina tsara ohatra rehefa amin'ny teny malagasy ato anatin'ny fehezanteny manaraka ity. Nambara mipahateo karena fa miaminy letsatrano ny sandan'ny vola malagasy ka tokony ahataitry ny mpitondra firenena zany mba hijeren'izy ireo paikady ahafahana mampiakatra izany na koa hoe tsikaritra ho miaminy letsy ny faripahaizan'ny ankizy vokatry ny tsy fahaiza-mandanjalanja amin'ny fampiasana finday indrindra fa atra ny roporobon'ny tambajotra serasera. Hitantsika ihany koa voambolana ohatra rehefa amin'ny teny malagasy ato anatin'ny fehezanteny manaraka ity. Noho ny avesatra le entana dia efa miletsy mihitsy ireo mpitondra efa-dà matanjaka any ka toy ny tambotsitra izy ireo. Rehefa fantatsika raha ny hevitry ny hoe miletsy izay midika hoe mitotongana na koa mitambotsitra dia azontsika ampiasaina araka ny tokony ho izy ity voambolana ity rehefa amin'ny teny malagasy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy
TV Plus Madagascar. Manasantsika ary zao anaraka ny eo ara hoe Antananarivo madio maintso milamina sy ny nda mamokatra aingana kokoa mba aleo tena ara-tsakafo sy ny Orange eo anilanao manolotra ho anao moteur action tinanao ve izy masto mana daholo sady nahoana zany tena fantako sao vao tonga sao vao vita le zavatra midina atao ambany le tomobile mihitsy vao hita le izy hoe inona pepin le izy misy ohatran'ny zavatra mihetsiketsiky zay ao na manasa tanana dia misakafo ka tanako maloto izy koa misy lehilahy maloto tanana zany tanana lehilahy mandeha fa tsy maloto zany io enao raha be vao avy nanamboatra tomobile dia zay tonga dia sakafo tsy manino zany hoe aizany voliako anga tsisy ka ianao tsy mitena sakafo atoandro eo zay zao tsy nahandro vary fa patina ataonay hoe ianao tsy sakafo atoandro zao aloha ampindramana ty forosetindrity norana mitady fa maneno nefa raha makafili any ambany tsy androko tsony zany fa nona be aloha anko amin'ity saronytiny ana ina zany ataonao zany iny ange tsy vilia fa sarombilany fa ianao mahasamihafa an'izany fa azo hinanana ihany ameo forsetin'le zazava mandreraka tsy tako mihitsy hoe manina zao manao mafy loatra an'izany ina tsy andehanao andeha manasa tanana zao tonga dia andrapaka an'iny fa hitako mihitsy amenina tsy efa menina be daholo ve tsy efa menina tsy mavavaka iny nefa manao toetra raha sotra zany eo masindreo ankizy ireo e enao menimena ohatra indrenindreny betibetesinao izy any masin'olona rehefa mamerina toetra ohatran'izany nefa nyzany mihitsy ny zavatra ataonao aty an-trano ty zareo ny tsy merina an'izany rehefa ria masin'olona re ka janona iny dia ndana midina aloha manasa tanana dia makafili ohatran'ny zazakely trangako ny ray aman-dreny no fitaratra ao tokantrano mila tandrona ny fahadiovany coupé dans la boîte misaorantsika rehetra tsy nisaraka hatramin'ny farany grasy andry tsy toerina kosa izao mbola hitondra ny songadina ho antsika rehetra indray velo matopoka miteraka tsy fahatombana ny fandrafetana lahatsoratra fikarohana mémoire eny amin'ny fampianarana ambony ny tsy fananan'ny mpianatra fahalalana kabeny azo avy amin'ny famakiam-boky raha ny nambaran'ny mpampianatra eny amin'ny université Antananarivo no sady mpanoratra boky hita ihany koa io fahambagana io amin'ny fanohanan-kevitra entin'ireo mpianatra misy amin'izy ireo no lavin'ny mpampianatra mitsara ny lahatsoratra fikarohana ary asaina mamerina izany vokatra ny tsy fahampian'ny fahalalana kabeny ao anatin'ny fanampiana ny tanora sy ny mpianatra misy ny hetsika manokana miopana amin'ny famakiana boky no karakarain'ny sampam-pampianarana EGS teo amin'ny zaridaina Tanarena androany hetsika tafiditra anatin'ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny boky sy ny zony mpanoratra Andrala Soso amikarana evijaona no mitatrantsika izay songadina izay anisan'ireo sehatra mila vaky boky dia ny mbola ankizy ny mpianatra ilaina ary mameno ny fahalalana akaben'izy ireo izany hatrany amin'ny fampianarana mbaratonga ambony hitantaratra ary manampibetsaka amin'ny fandrafetana ny lahatsoratra fikarohana na ny antsoina hoe mémoire eny amin'ny anjerimanontolo ihany koa ny vaky boky ny fampianarana amin'ny akapobeny mihitsy araka izany no mila famakiam-boky Ndio tuke misapani mazote misapani mitefa natin resaka lay teknolojia tena mijery zay zavatra ilainy ny olana fotsiny zany raha ohatra hoe boky toke boky elektronika no vakinao mety andeha atao hoe mbola azo eritreretina zay fa raha ohatra hoe efa hoe fintina boky na hoe zu mety hoe hevitra kelina mpanoratra sisa no azonao alainao anatin'ny teknolojia dia tena tsy namaky an'ilay boky mihitsy ianao zany dia zany tena olana mety zavatra apahany fotsiny zavatra voaray amin'izay fotoana zany. Misy amin'ireo mpianatra eny amin'ny oniversite no lavin'ny mpampianatra mpanara-mason'ny fikarohany ny lahatsoratra navoakany noho ny tsy fahampiana arakevitra ateraka ny tsy famakiana boky raha nambarany mpampianatra eo anivon'ny oniversite n'Antananarivo. Ya rehefa manao mémoire ny mpianatra dia misy fototra ray lehibe dia ny
ny famakina boky le atsoantsika hoe revue de la littérature ny mémoire mantsy tsy hoe misy zavatra hita dia tonga dia resahana fa tsy maintsy misy base scientifique ary nisan'ny base scientifique ny mémoire dia ny théorie ary zany théorie zany dia tsy inona fa boky nisoratan'ny mpanoratra maromaro no vakiana ka rehefa manana loha hevitra ny mpianatra dia tsy maintsy mandany fotoana raha anao doctorat zany dia farafahakeliny enim-bolana hatramin'ny herintaona mamaky boky fotsiny mahafantatra hoe inona no lazain'ny auteur teo aloha inona lazain'ny lozoko teo aloha ary inona no base scientifique voalaza amin'ity mémoire ity ka rehefa manao soutenance ny mpianatra na mamaky boky fotsiny ianao dia tonga dia hita avy hatrany hoe olona tsy namaky boky tsy ampy ny fanohanana araky ny voalazan'ny mpanoratra ary hatrany amin'ny hypothèse zay lazaina zany hypothèse zany dia tsy inona fa hoe vision na auteur anisan'ny fomba fandrafetana ny hypothèse ny fahitana vision na auteur arakaraky ny approche ka raha miteny itsika hoe tsy ampy ny famakina boky dia hita taratra avy hatrany ary matetika ary moa dia tsy soutenable ny boky zay tsy ampy famakina boky na eo aza izay voka-dratsy ateraky ny tsy fahazotoana mamaky boky izay mbola tsy mitsaha-miaina ihany ny malagasy manana finiavana hividy boky rehefa tonga eo amin'ny fanjifana indray tsika dia indraindray somary mahavariana ihany matetika fa na boky soratana malagasy ho an'ny mpanjifa na tokony mpamaky malagasy ara dia matetika ny ivelany izy ny tena ohatrany miparika bebe kokoa na vakiana bebe kokoa ny olana mipetraka kosa nefa aloha tsy azo etovirana dia mitaraina ny tanora ohatra na ny mpanjifa malagasy hoe lafo le boky fanjandray koa izy na dia zahanao ampidinina raha vidiny tsy tena tafiditra ao anatin'ny ataoko hoe kolosaina ao anatin'ny fikirona malagasy ny famakiana ho fampafantarana ny mpianatra sy ny daholobe ny tombotsoa azo avy amin'ny famakiana boky nisy androany nihetsika ny tanterahany sampam-pampianarana toekarena fitantanana ary haifarahamonina eny amin'ny oniversitena Antananarivo teo amin'ny zaridaina n'Antaninarenina etsika tafiditra anatin'ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny boky sy ny zon'ny mpanoratra. Dia izay koa teto kombatana ny fampalam-baovao amin'ity alina ity manome fotoana itsika ho an'ny rapitsondray veloma tompoko.